Ny eo anivon'ny sirasirany fiadidinan'ny repoblika zay fandresantsika le sirasira tamin'ny fotoany io mihitsy ny namoaka atao am'le hoe page Facebook namoaka vaovao hoe ka tena napa-kevitra fitondrana malagasy fa miato ny fandraisan'ny Madagasikara anjara amin'ny lalao anosy any la réunion zay miseho am'izao fotoana zao ko dia nasaina nody avokoa reo atleta sy tompona andraikitra isa tokony am'izany délégationna malagasy any amin'ny lalao anosy zany zay no zavatra ataontsika hoe vaovao goavana navoakany sirasirany fiadidinan'ny repoblika navoakany amin'ny fomba ofisialy avao amin'ny ataontsika hoe fitaovana sirasira ampiasainy amin'ny fomba ofisialy nandeha am'izay zany de hoe jerevana nefa sabotsy lahady iny mba manara vaovao amin'ny télévision mivantana avany la réunion zany tena tsy misy namany tena mpanao gazety tena tsisy an'izany ety ozy tsy nahazo ordre zany ety de mbola mandray anjaratsara ara-dalàna ary hatramin'ny farany moa de nandray anjara ara-dalàna maleriva teo amin'ny larana fahatelo no misy Madagasikara de aorinan'ny la réunion sy Maurice inona ndray zavatra nitrangano ny lady ndray namoaka communiqué hafa ndray fampitam-baovao hafa ndray le serasirany fiadidinan'ny repoblika direction ny communication de milaza fa tena rehefa nataony anina sy ny rehetrarehetra fa nadiadina sy ny miresaka méprise aby izy de tsy hay tsony méprise niza moa zany zao méprise zany zany fahalalako azy hoe noho ny tsy fitiavana sy ny fanendrikendriana sy ny tsy fitiavany de fa zany tena ny méprise io sy ny rekatsaiko maninona maro be le resaka nataony amina frantsay sadasada zay le phrase frantsay nanaovany azy tao dia manaiky zany io ny fa hoe ny direction communication ny etonivon'ny fiadidinan'ny repoblika Madagasikara de nanaiky fa namoaka vaovao tsy marina fa tsisy an'izany hoe nasaina niala zany ny atleta malagasy tompona andraikitra malagasy any ny lalao anosy zany tsisy an'izany ary mbola mafitsiny koa ambonin'izay fa hoe sady tsy nisy mipirate ka mety hoe olo-kafany ambadimbadika any nanao an'le vaovao de ny ekeny mihitsy fa hoe ireo anivon'ny direction communication ny fiadidinan'ny repoblika namoaka vaovao tsy marina fa tsy nisy mipirate de nilaza moa izy hoe nyraisinay ny andraikitra ary de mialatsiny amin'ny rehetrarehetra noho zay fa moana vaovao tsy marina zay de gaka ny tena namanambinitsoa tsy voavoalohany zao fivavanyteliny ty farafakeliny de mandeha le vaovao momba mikasika maro karavalma na le faharoa mikasika momba an'le hoe projet de pacte de responsabilité zay nilazana fa hoe piraté ny site ny présidence ny communication amin'ny présidence ny république de nisy ny piraté de nisy namoaka an'iny fa tam'ty zany efa tsy afaka tsony fa tsy mahita hevitra tsony de tena nanaiky hoe namoaka vaovao tsy marina ore olona fiadidinan'ny république présidence de la république zany no androm-panjakana voalohany indrindra eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary zany no ataontsika hoe androm-panjakana mampiseho ny anja-mamoninahitra sy ny larana faratapony ipetrahan'ny filohan'ny repoblika ka ny direction communication anivony zany no mpiandraikitra ny fikojakojana ny endrika mambika na ara-batana io na ara-politika io na ara-pitondrana io an'izany filohan'ny repoblika zany ny direction communication eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika io no mikady mitantana ny serasera ny filoham-pirenena sy zany androm-panjakana voalohany eto amin'ny tany sy fanjakana zany fiadidinan'ny repoblika zany mazava ho azy tsy mahazo atao
tsotsotra fotsiny am'izao na manambinitsoka hoe ny fahatsoana nge ka an'olombelo le ka mba ohatra ny diso de ao fa diso fa de raisinay ny andraikitra fa tena diso iny vaovaona voakanay tsy mety an'izany indrindrindrindrindrindra mifandraika amin'ny fiarovana ny fiandranam-pirenena le tranga zay resahana fa tsy hoe zavatra tsotra nanaovany azy to moa de hoe lazay ndray fa hoe incident zay nahazo andro atleta sasatsasany am'izao izy mandalo ny la réunion zany tsy zany nge tsy le atleta nge akory hoe nongotan'le ramatovy vavy iny ny volony na hoe nongotan'iny ramatovy vavy iny ny kavonany na hoe nasoron'iny ramatovy vavy iny ny tenisy ny entin'ny azakazaka tsy zany nge le trangan'seho e fa le trangan'seho de le sainam-pirenena ny roistina masombahoaka amina cérémonie officielle de remise de médaille de naforiporitra de nentina ny rintona toy reny chiffon reny toy reny lamba maloto reny tsisy vidiny reny zay miendrika zany zavatra zany fanaovana tsinitsinina koa ny roitina de naforiporitra de nentina ny ritina koa zany ny fiandram-pirenena malagasy satria ny sainam-pirenena malagasy no symbole de la souveraineté io no marika faratapony an'izany fiandranam-pirenena zany io sy nira-pirenena kanefa natao le raha matovazah iny tsinitsinina no zany le communiqué navoaka an'le direction en communication ny présidence Omaly de mbola diso foana ihany tsy le atleta ny voan-javatra alaka an'izay voalazany fa le firenena malagasy sy ny fiandriana an'le firenena malagasy mihitsy ny voahitsakitsaka ka raha nylaza zany ty direction communication ny présidence ty fa manaiky fa hoe dizy namoaka vaovao tsy marina zay de eo ampanekena ny famoahany vaovao tsy marina no mbola manao ihany izy vaovao tsy marina anakara hafa mahavalalana mihitsy hita mihitsy fa hoe tsy voafehy mihitsy le zavatra tsy ay e anika mampanontany tena nga ny filoham-pirenena zao no nampanao an'iny nga nga tsy mba mivakiny filoham-pirenena de miloha nga iny ka mba mety ho hitany sa mety tsy ho ainy koa ngamba tsy fantatra hoe tsy mety nge zao zavatra atao zao zay eo ihany namanambinitso fa tia ny anankaray ore olona ianao direction en communication manaiky hampabe maso fa namoaka vaovao tsy marina nefa ny dalohany io anao sy ty fitondram-panjakany ty mivazavaza amitsika mpanao gazety na nagazy raha mihitsy ara nakorotana tamitsika tamin'ny heritaona nitondrona fa hoe namoaka vaovao tsy marina na nagadra mihitsy de zao ty zany tompony andraikitra amin'ny fikirakarana ny serasera eo aniva fidinan'ny repoblika no manaiky ampahabe maso fa namoaka vaovao tsy marina de vitavita fotsiny am'izao samy vita kabary tsy hininona any amin'ny firenekafa any indrindrindra reo na de tsy leo mandroso ary fa nareo zay ny tenatenany rehefa ohatra zao mametra-pialana avy hatrany metra-pialana avy hatrany le tompony andraikitra ary efa tsy mametra-pialana le tompony andraikitra manana amin'ny fahefana eo amboniny izy amonina nendran'izy ireo tsy ny filohan'ny repoblika ny filohan'ny repoblika no mandray ny andraikitra de manisaka manala an'le olona mitoerany tsy voavoalohany zao finitelo zao ny tam'ty de mbola nandray mihitsy finiavana manokana le direction en communication nanaiky hoe tena miala tsiny amina tena nanao namoaka vaovao tsy marina zay nefa vaovao tsy marina mifandraiky amin'ny fanisakatsahana ny fiandranam-pirenena ary zay atao mpanaovana fialan-tsiny sy fanaovana ny ty resaky tya de mbola mamoaka vaovao tsy marina aminareo ihany koa nefa de zany de tsisy fipetra raisina le direction communication moa tao anatin'le anina ny teny hoe andrainy hoe nous assumons zay asa zay nous assumons amin'iny zany zao tsy fantatra ohatrany hoe de raisina iny zany ny andraikitra ozy izy de tairo zay taironareo ngany zany tena dika fa zay tsy etsiketo na tsy hanao ininina fa de zay fotsiny zany ve sisa efa nylazana io tsy de resaka hoe tristesse alimentaire tsisy anina any tsisy sakafo hoanina any aloha de azava le resaka
fanjakana tsy manam-bola io ka tsisy sakafo hoanina any tsy eritreritra mihitsy fa manao ny asantsika fotsiny tsika rehefa manao ny zavatra ohatran'izao kanefa moa zany ny filoham-pirenena de karazana ohatrany hoe io no anaoko io no safidy nataonao teo zao ny tranga misy avavakosoa misy sira io tokonao ihinana azy mbola toizanao am'izao de izy io mivandravandra mbola vao zao ary maro be izy teo le ministry ny angovo ohatra manao sera mamely anao filoham-pirenena ny ary amin'ny SVM manao sera ohatra mamely anao filoham-pirenena misy ministre hafa manao sera ohatra mamely anao filoham-pirenena zao koa tia hatramin'ny direction en communication anao avy no manao sera zay vao rehefa nivokany dia mandraraka an'izao ataontsika hoe aratsiny isa tokony tapindohanao filoham-pirenena zao raha mito zao zavatra zao enao ny lasa voalohany any aloha de tsorona mihitsy enao mienjera voalohany zao tontolo zao so mozika mikalokalo apotsofinao daholy na ny akaiky indrindrina ny akaiky anao de enao zany no vaky ina moa amponga tsofina voalohany de enao no mienjera voalohany eo raha tsy mahay mitandrina tsara ary indrindrindrindra amaranantsika azy namana ambenitsoa le toetra raha misy am'izao fotoana zao de toetra raha mitaky fahamailona mitaky fahendrena mitaky fandraisana andraikitra ary mitaky fahasahina toetra raha misy am'izao fotoana zao fa tsy andry ny afo irehatra zay vo hitondra emoreky tsy andry ny afo irehatra zay vo hisambotra de apiditra ampontsa tsy andry ny afo irehatra sanatry mivava zay vo ampiresaka kalakinikovy ka amono andatsakaina malagasy mitovy amin'ny tena trafokena ome mahery zany namana ambinitsoa anisan'ny nitsoahana avany amin'ny fahendrena malagasy velabelaritsika eto anjara zay tokony andraiky mifanandrify am'zany rehetrarehetra zany no mandray ny andraikitra tsy mandray moa izy azy ny azy fa ny adiditsika de ataotsika isan'andronandro ary ataotsika ampahatsorana ampilaminana tsara ampitiavana tsara manao fanamariana kely fizarana amitsika any misy olona maro miresaka amin'ny tena hoe rolia masika be loatra le fomba fanaovanao azy eny ary ny fiveran'ny tenan'le izy de hoe milaza marina mahitsy sy mivantana amin'ny endriny tena izy misy moa zany malagasy pre raha amin'ny tena milaza fa hoe masika be loatra eny ary tsy andehanao zavatra masika na tonga avany eto fa andray anjara mavitrika amin'ny asa mandraraha amin'ny asa fanaovangazety sy zay mety andraikitry ny tena mifampandehana ny ty fireneny ty eny ary raha ohatra ka lazaina fa masika loatra arak'izay enitsika nandritry ny adiny ray sasan'izay angambany tsy zavatra masika tsony ny teny mivoaka teto fa ampitiavana ampahatsorana nefany mivantana sy mazava tsara ihany koa ezahana tazomina am'izay fomba fanaovana azy namana ambinitsoa mba hipaka tsara any amin'ny tsirairay zay sera tiatsika atao etonivon'ny fandaranao fitenenana sy ny radio Free FM